Eto tsara rano ambany no hitondrananao eto amin'ity tokantrano iray ity. Tsy mbola voaray volana akory izay ny volana oktobra teo no vita soamatsara ity trano ity ary tamin'ny fiandohan'ny volana teo no nanomboka nanofa nipetraka tato izy ireto. Trano vao no hipetrahana. Ny alahady teo fifaliana no niarahana teto ho fandraisana ny trano no tarihin'ny tompo-trano. Fety tsotra no natao, fety tena malagasy, fanao hatramin'izay raha vao mahavita trano vaovao toy izao dia tsy inona fa ny fiarahana mihinana vary sosoa tondrahana ronono sy tantely. Fomban-drazana eny amin'ny trano ny Andriamanitra izay fombantsika fomba gasy afaka rosorindray zany le resaka sabedy sy ny atao tsara amin'ny ankizy rehetra rehetra. Melohan'ny fisakafoanana aloha nandrarana kely ny zoro-trano efatra. Avy eo ankizy kely maromaro no navory ny ara-nihinana dia revo nihinana avokoa tsara raha teo ny vary sosoa ny tondrahana ronono sy tantely. Tena kiasy eny ziny tsara sabedy fangaro ronono zany. Io zany fanarahana fomba taloha tany zany dia soa ty mbola piasa fomba io. Sabedy amin'ny fangaro ronono zay fa matsiro ny sabedy amin'ny tena afaka zay. Sabedy sy ny fandrama atao amin'ny sisy trano mizoro zany araka napetraka Andriamanitra amintsika zany ka ty zany atsimo atonyany avaratra andrefa zay lo raiky plus zay dia sabedy moa zavatra malemy angatany zay mipetraka aminazy zany mba halemy ary piaresa raha ny fandrama zay mba soasoa mampy zay zavatra hiditra agnatin'ny trano iresakin'le mipetraka agnatin'ny trano sy ny tompon'ny trano iarango taholo zay ny fahia fomba malagasy. Raha ireo ankizy kely nihinana voalohany, ireo zokiolona kosa no namarana izany. Misy dikany avokoa izany rehetra izany mba hitombo toy ny ankizy ay lehibe ary aharitra mandra-pahaantitra ny sosomamy ho hita sy ho azo amin'ny trano vaovao toy izao. Raha ireo ny fehezina tsy mbola maty fa mbola misy mitana sy mampiatra trany ny fomba tena malagasy na eo aza ny fivoarana samihafa amin'izao fotoana izao.